Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Faly ny tenako tafiaraka aminao eto androany a. Ary ny fiadanan'i Jesosy anie anapaka mandrakariva ao am-potsika ary anjaka mandrakariva ao am-potsika isan'andro isan'andro. Amen. Amen. Tena maniry mihitsy aho mba tena amangy ny fotsika indray Andriamanitra androany. Aza velanao andalo fotsiny ny fotoana, aza vela andalo fotsiny ilay fahafahanao tonga eto androany a, fa hiresaka aminao ny Tompo. Ary Andriamanitra dia miresaka foana isan'andro isan'andro. Isan'andro izy dia manana teny hoentina ao amintsika, tsy voatery amin'ny alalan'ny toroteny izany fa rehefa misy fotoantsika tena tsara fifandraisana na tena hoe ao anatin'ny fifantohana tanteraka isan'andro dia mahenana miresaka aminao Jesosy. Faniana izany ve ianao? Miresaka foana Jesosy. Fa izany rehetrarehetra izany ao anatin'ny fo mangetahetana azy. Fa raha tsy mangetahetana inona isika dia tsy afaky ny aheno azy, tsy afaky ny afantatra azy misimisy kokoa fa na ny teo aloha ary mety ho adino. Zatra voaray teo aloha ary mety ho adinodinony any anaty ihany fa izy efa milaza raha teo ihany koa hoe sambatra nona sy mangetaheta. Fahamarinana hozy izy. Fa ahoana? Fa izy no voakisana. Mangetaheta fahamarina zany dia mangetaheta an Jesosy hatrany satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Sambatra ny olona izay mangetaheta ny afantatra sy ny alala an Jesosy isan'andro isan'andro. Fa ahoana hozy izy? Izay olona izay no voakisana. Ka raha noana ianao androany, raha mangetaheta azy ianao androany, dia ho voakisana ianao. Amen. Ny afatra izay zaraina dia matetika misy karazany ny asan'ilay izy rehefa mitoroteny dia indraindray misy olona arakarak'izay asa anaovan'ny Tompo azy moa izany, misy olona tena eo no eo izy to dia voakasika dia eo no eo tonga dia misy fiovanana hoe changement any anatiny amin'ny toe-po sy amin'ny fiainany. Misy mbola voarainy aloha ilay izy, izay tsy fotinao akory izany a. Voaray ilay izy fa rehefa mandeha kely ny fotoana dia izay vao manomboka mihazo tsara ilay izy, izay vao manomboka tena lasa fiainana. Fa misy olona voatoriana fotsiny. Mety ianao izay androany, mety amin'ny manaraka vao anao fa asa ny fanahy masina daholo izany fa ny ataontsika dia miverina amin'ilay teny teo hoe mangetaheta foana ny zavatra ataontsika dia manokatra ny fotsika fa hiresaka aminao ny Tompo androany. Amen. Da ho aritsika hiroso amin'ny hafatra izay ho zaraintsika androany. Androantsika dia endao hiresaka raha sina lohateny ity dia sitsika lohahevitra hoe sentiment. Efa elaela izy ity no tsy voaresaka angamba efa tany amin'ny 5 taona sa 4 taona lasa tany a. Dia namanga indray ny Tompo hoe mila resahana indray ilay izy a. Dia ndao resahantsika ary a izany. Ety am-piandohana aloha dia aloha rehefa avy eo vao handray verset isika. Fa ndao aloha resahana ilay izy. Resaka momba ny sentiment isika fa indraindray izy io mifangaro amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy zavatra ohatrany tsy mazava kely amintsika olombelona ilay izy indraindray satria ny antony dia ity. Tsika rehefa maheno hoe Andriamanitra dia fitiavana dia manana ny fanazavantsika an'izany sy ny fahazahoantsika an'izany fitiavana izany isika amin'ilay Andriamanitra ka hoe izany fitiavana izany a dia manao an'izao sy ohatra an'izao sy ohatra an'izao araka izay eritreretantsika azy. Ka aveo ilay izy rehefa tsy mifanaraka amin'iny dia hoe izany ve ilay Andriamanitra fitiavana? Ohatry ny hafahafa izy izany a. Fa androany aloha za te hiresaka aminao ilay fitiavan'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo ho azontsika hoe ohatry ny ao anaty kotrana, ay ohatran'izay ilay fitiavan'Andriamanitra izany a. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga dia teneko ety am-piandohana mifanipaka tanteraka ny amin'ny atao hoe sentiment. Io sentiment io nefa dia ananantsika olombelona. Ka ndao resahantsika ilay izy. Andriamanitra dia fitiavana. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy araka ilay nieritreretantsika azy. Marobe ny olona mivavaka satria mieritreritra izy hoe rehefa mivavaka dia mba omen'Andriamanitra an'izao. Tsy ataoko hoe tsiketra izany fa ny olona amin'ny akapobeany amin'ny voalohany mihitsy aloha rehefa mbola tsy naray an Jesosy dia izany mivavaka izany dia hoe akana zavatra ao amin'i Jesosy dia mba manao masimasina kely aloha, mba manao endrendry kely aloha dia rehefa avy eo mba hamaly fitiana Jesosy noho ilay zavatra tsara izay nataoko dia izay ilay fitiavan'Andriamanitra satria ianao nanao ny mety dia tian'Andriamanitra dia hamaly ny vavakako izy dia hame anany zavatra rehetrarehetra. Androany ty ilaza aminao tsy izay ny fitiavan'Andriamanitra anao. Kely be izany raha mieritreritsika hoe izay ny fitiavan'Andriamanitra dia tena tsy fantatsika ilay Andriamanitra fa tena kely be izany zavatra izany. Raha izany mieritreritsika hoe fitiavan'Andriamanitra. Fa fitiavan'Andriamanitra dia lehibe lavitra izay tsy ho takatry ny saintsika mandrakizay. Tsy ho takatry ny saintsika mandrakizay. Fa fitiavan'Andriamanitra dia averina, resahana. Eto foana izany fa fitiavan'Andriamanitra tsy ny hamaly ny problème manao, tsy ny hame izay zavatra irin'ny fonao, fa inona? Hanome
fiainana be dehibe ho anao sy nafaly fiainana mandrakizay. Te hamonjy anao Andriamanitra. Te hamonjy anao, te hame fiainana mandrakizay anao Andriamanitra satria maninona? Fatany ao anatinao fa nisy fahotana. Misy tsy fetezana ao dia izy hoe andao hovonjena ireto olona ireto fa misy fahotana ao anatiny. Eo amin'izay ilay fandehan'izy ary azavaintsika. Ahoana ilay namonjen'Andriamanitra antsika? Fantatsika tsara fa nanota i Adama sy Eva. Rehefa nanota izy ireo nihinana an'ilay voankazo voarara dia maty izy ireo. Maty ny fanahiny efa haitsika. Maty ny fanahin'izy ireo. Dia inona ny zavatra nisy? Azavaiko kely aminao hoe raha ohatra ny fitiavan'Andriamanitra ka everintsika hoe ilay resaka efa noresahantsika hoe amin'ny sentiment ilay izy. Dia izao mifetsika Andriamanitra. Raha ohatra ka rehefa nahita andriry Adama izy hoe Adama aiza moa ianao? Dia miafina anao fa menatra fa mitanjaka. Fa ahoana nafantaranao fa mitanjaka ianao? Nga nihinananao ilay nihinana tamin'ilay voankazo voarara nga ianao dia vehivavy nomenao anà no nanolotra anà dia nihinanao. Dia raha resaka sentiment ohatra ny ataontsika amin'ny zanakitsika, raha précisentsika misimisy kokoa ny ataon'ny ray aman-dreny be amin'ny zafikely angambany hoe, dia rehefa minday andry izany no haninareo ve ilay izy? Ao fa tsy manina e, ao fa mihinana andry azonaina anankiray ry nareo dia velona indray ilay fanahy ao anatinareo dia tsy maninona izany fa tsy maninona izany nareo koa ny olombelona koa misy betizy kely izay fa tsy maninona any dada makery. Dia nihinana zareo dia miverina atao anatin'indray ilay fanahy. Dia raha izay ny zavatra nisy dia inona zavatra niseho? Tsy tsapan'izareo mihitsy ny fahadisoan'izy ireo. Tsy tsapan'izareo mihitsy ny vesatra ny zavatra izay nataon'izareo fa indrindra tsy tsapan'izareo mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra an'izareo. Tena tia tenao tsy tsapan'ny fitiavan'Andriamanitra dia i Adama sy Eva mantsy ny tena olana indrindra tamin'izy ireo tsy nametraka tombam-bidy ny zavatra nomen'Andriamanitra an'izy ireo. Izay no mahatonga antsika isan'andro resahana foana hoe asio tombam-bidy ny zavatra nomen'ny tompo anao. Fa tsy nametraka an'izay izy ireo fa ohatrany hoe hoanina dia hoanina izany. Tsy maninona. Ilay vehivavy koa moa nanome dia atoko fotsiny hoe ianao izany nanome anà dia izay. Dia ninona izy ireo? Fa tsy fantatry zareo hoe fa tena Andriamanitra mihitsy no miona amin'izareo. Andriamanitra mihitsy no name fiainana, name zavatra rehetrarehetra an'izy ireo fa tsy tsapan'izany zavatra izany. Eo amin'izay ilay olana mila atao fantatritsika olombelona amin'izay ny valeur amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny valeur ny zavatra rehetrarehetra izay omen'Andriamanitra antsika. Ka tsy afaka atao tsotsotra ohatran'izay hoe ndry no haninareo ve ilay izy? Ao fa tsy manina. Ry indray misy hazo anankiray hazonaina ny anaran'io, hoanindray io velona indray ianareo. Tsy izay no nataony fa tsy maintsy navoaka tao mihitsy aloha izy ireo. Ozy Andriamanitra hoe tsy tsapan'izareo mihitsy ilay zavatra napetrako nomeko an'izy ireo ka mila atao tsapantsika ilay izy. Tsy mety raha ohatra ka izay fotsiny nanaovan'Andriamanitra azy fa miverina ihany ny fahotana nataony Adama. Io misy amintsika mantsy indraindray miresaka hoe raha zah tamin'ny plasiny ireny aloha tsy nihinana an'ilay izy ahy. Raha zany tamin'ny andron'ny Adama sy Eva tsy nihinana fa tena laviko mihitsy ilay vehivavy hoe zah tsy nihinana. Fa miteny anao nanao an'iny daholo isika rehetrarehetra. Satria manino tsy tsapantsika ilay tombam-bidy ilay mahazanak'Andriamanitra tamin'ireny vanim-potoana ireny. Ka dikan'izay ao anatin'izay tsy maintsy manao endrika hafa mihitsy Andriamanitra anehoana an'ilay fitiavany. Dia tsy maintsy nalefa Jesosy. Tsy maintsy diovina ilay fahotana tafiditra tao anatintsika. Moa ve Andriamanitra tsy afaka nanala an'izany fotsiny amin'izao hoe miala ilay fahotana ao anaty? Moa ve tsy hainy izany zavatra izany? Hainy izany. Fa na raha ohatra ka to dia nataony an'izay ilay izy dia misy zavatra tsy azontsika mihitsy ao anaty ao. Jereo tsara ilay zazakely ireny rehefa misy tsy mety ataony rehefa somary rehefa ataoko hoe amin'ilay lehibehibe fa mahafantatra zavatra kely ihany izy mila toro sy azavaina aminazy hoe tsy nety ity zavatra ity fa tsy hoe safosafoana foana izy tsy maniny hoe mividy vaovao indray tsika fa mila atao azo n'ilay izy amin'izay tsapany tsara hoe sahirana vao nahazo an'iny ity tena zavatra ilaina isan'andro ity zavatra ity nefa dia tamin'ny adalana nanimbako azy fa tsy hoe tsy fananiako fa tena hoe antsitrapo tanteraka mila atoro ohatran'izay ny zanaka fa tsy hoe tantanina foana hoe tsy maniny izany mividy vaovao tsika koa manam-bola. Andriamanitra mantsy manana fahefana rehetrarehetra tsy nitiany izy hoe vitantsika mamerina an'io anaovantsika azy. Fa Andriamanitra te hanoro, te hanamboatra antsika amin'ny fiainantsika, mila atao tsapantsika ilay izy ka nalefany amin'izay Jesosy anadio an'ilay fahotana tafiditra ao anatintsika. Teo izy tsika hoe ohatran'ny feno abibiana be ilay nanovany an'ilay izy. Manina moa ny zanany mihitsy ny novonoiny dia tena mivelesina nalaim-baraka akanjo kely teto fotsiny sisa dia miantony ery ambony ery dia hitan'olona rehetrarehetra dia avy eo maty mihitsy. Ezana be izany fitiavan'Andriamanitra izany izy tsika satria manina ny ohatran'izay fiatsika. Satria Andriamanitra tsy mandeha par sentiment hoe mampalahelo kosa ilay izy mba atao fahafatesana tsotsotra kosa ilay izy. Mafy be izany Jehovah.
satria maninona Andriamanitra tsy manana sentiment ohatra antsika hoe mampalahelo zany zavatra zany fa aloha mba atao zavatra tsotsotra fa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany rehefa voakasika amin'izay mifonao hoe ho anao ny nanaovan'Andriamanitra andriny zavatra zay nahazo an' Jesosy zay vao nankalazaintsika ny fahatserovana voaingana hoe nitsangana tamin'ny maty amin'izay Jesosy tsapanao amin'izay mivesatra lizy hoe tena ho anany nanaovan'i Jesosy an'izany zavatra zany tena hoe za no mivonjeny Jesosy tamin'ny alalan'ny zavatra zay niainany sy ny aretany teo amin'izao tontolo zao teto amin'ity zao tontolo zao ity nalaim-baraka tanteraka ilay tsy manam-pahotana ho antsika dia avitra tsika rehetrarehetra rehefa le vangin'ny tompo amin'izay fotsika amin'ilay convertiny dia te hitomany zany tsika hoe tena za Jesosy dia mivonjenao na dia te ho ary ny zavatra rehetrarehetra zay nataoko iny ranomasonao iny misy party izy amin'ny manofo sentiment fa tena fifalianao amin'ny fanahy iny zavatra iny fifalianao amin'ny fanahy iny za misy taona matsiaro tampoka izy dia mbola latsaka foana ny ranomasoko metena za moa dia mivonjena za moa dia isan'ny zavatra notifanina be an'izany Jesosy zany taloha fa mbola isan'ny voavonjy tena misaotra anao Jesosy misaotra hoe nisafidy anahy ianao Jesosy tompo rehefa voarainao amin'izay fitiavan'Andriamanitra dia tsy hoe mivadika sentiment amin'izay le fiarahana aminy fa rainao any mahita dia misy taontsika miaina zavatra mafimafy any indraindray dia eo amin'izay le mahavariana mpijery hoe fa mivavaka venareo dia maninona tao mandalo aretina tao mandalo fahoriana tao sahirana mitovy aminay ihany fahoana ary zany zavatra zany aiza le Andriamanitra reo zay teny zay moa tena mivoaka be tamin'ireny andron'ny Covid reny aiza le Andriamanitra reo dia ohatra nafinaritra ana le commentaire an'ilay olona tao amin'ny Facebook zay hoe ianao nga malala zay asan'Andriamanitra ty amponay olona tsy fantako le izy fa zay ndra hitako tao fotsiny tamin'ireny dia za tsara kosa zany valiteny zany satria maninona ny Andriamanitra tsy miasa amin'ny zavatra hita maso izy fa ny zavatra hita maso mifamatitra amin'ny sentiment daholo rehefa mandinika ianao zay jerena mampalahelo mampalahelo ty le zao ampiafiana le malagasy fa misy vahiny ho avy tsika nefa nataon'ireo an'izao taloha dia mbola tsika ihany miafatra amin'izao dia malahelo ve mifinao ny anatinao raha ianao na ray amin'ny fitiavan'i Kristy sandao amin'ireny zavatra ireny miaina amin'ny sentiment ve ianao miaina amin'ny sentiment ve ianao maro be zavatra iainantsika mbola mampalahelo elo atsika any anatintsika ihany za moa dia ohatran'izao za moa dia ohatran'izao mila raisinao amin'ny tomba ambidy lehibe tsara mihitsy ny zavatra nomeny tompo anao satria izao rehefa tsy raisinao zany dia lasa sentiment no mibaiko anao zao zavatra resahako atsika na tonga ny eva nihinana an'iny voakitika ny sentiment ahiratra nareo lasa mitovy amin'Andriamanitra nareo raha mihinana an'io izy ilay devoly dia izy tsy hoe tsika masina indray mety hoe sentiment zany no mitomany foana mitomany zany sentiment zany na hoe ianona ho ny taratara amin'ny anina izay ihany ny sentiment ny antsika malagasy vao hoe sentiment fa sentiment daholo ny zavatra rehetrarehetra ny anatinao any mieritreritra hoe raha tsy hinana an'ity zany ozy izy efa dia mandrakizay tsy ahiratra tsy hitovy amin'Andriamanitra mihitsy ohatra ny malahelo anazy hoe dia tsy hitovy aminy zany sentiment zany zavatra zany azonao ve izy rehefa mikasikasika anao anatin'izay le ao anatinao ohatr'izay le fakapanahy dia jereo fa sentiment daholo reny zavatra reny hitondranao an'inona anaonao foana tondra manaonao foana i sentiment indraindray mantsika mindray hoe mampalahelo be kosa raha anina fa ndao izy atao an'izao ndao izy ampiana ndao izy zao indraindray izy tena tokony ampiana fa indraindray anao raha efa maheno ny zavatra zay tian'Andriamanitra hitondrana anao anatin'le izy raha tena te hanaraka an'Andriamanitra ianao ohatra ny efa nataon'Andriamanitra hatramin'izay rehefa renao hoe lalana hafa mihitsy ny hitondran'ny tompo vononao sentiment na mety hiala aminao ary zao tontolo zao mety hiala aminao zao maro be amintsika nge tsy eken'olona ntsony noho ny fivavahana zay misy atsika fa tsy nenonao le sentiment fa tonga lasa ianao manaraka an'i Jesosy ihany lasa ianao miaraka amin'ny ankohonana zay mety aminao ihany tsika rehetra ny aina zany daholo fa mbola misy ampahana sentiment anatinao iny aloha mavita daholo reny tena misy an'izao sady misy olona manohana any fa misy ampahan-javatra ao izay mitondra atsika mampanaonao foana atsika indraindray mampalahelo be le zavatra ohatr'izao rehefa mijery tantara ao anatin'io baiboly itsika dia misy taontsika tena manontany tena mihitsy hoe ary tena masika be Jehova tamin'ireo zanak'Israely ireo vao misy tsy mety tonga dia any maty ahoana ary zany Andriamanitra fitiavana zany ohatra ny mahavariana le izy fa hoana zany fihetsiny zany satria Andriamanitra tsy mandeha par sentiment niainga tany amin'androahana andriry Adamo fa le amonjy ianao tsy hoe satria ndry mampalahelo reto olombelona andao rangaza reo tonga dia vonjena fotsiny ohatrao fa tsy maintsy vidiana aloha le vidin'ny fahotana Andriamanitra tsy mandeha par sentiment fa mandeha amin'ny fahamarinana
na iza tesitra ny iza faly ny iza alahelo ny iza nao hoe tena Jesosy tena zao mihitsy ve zany le izy zay mihitsy le izy ozy izy raha ohatra ka hafahana mavonjy eo lafa ny zavatra iainanao zay mihitsy le izy zay mihitsy niferahana amin' Jesosy satria manina Andriamanitra nge fanahy ary ianao ihany koa nomena fanahy rehefa nomena fanahy ianao aoka ianao hotarian'io fanahy io aoka ianao ho fenon'io fanahy io dia tsy horenao i sentiment io misy para anankiray mantsy marina olombelona tsika tsy ho afaka zato isanjato io sentiment io fa kosa aisika migery azy eto mantsy zao dia isy teny hoe tsy mahazo mitomany tsony zava mila fenona ny pasteur io raha vao mitomany zany raha vao zao tsy izay le izy ary za tsy miteny aminareo hoe za tena mafy be tsisy an'io sentiment io nankely ary misy ary so ihany mihitsy fa hitako le izy hoe tratrahako fa ahafahako miankina amin' Jesosy le izy hoe za hiankina aminao fa tsy vitako le izy misy taona ny anaty any tena ozy hoe tena tsy zaka Jesosy ahoan'ity zavatra ity ahoan'izao zavatra iaina zao aleo mihitsy misy an'izay tsy ho zay anao mieritreritra hoe za tena tonga dia efa tsisy nininona ntsony atao anatiko tena ozy anao hoe tena fa mety fanahy tsy mitovy amin'ny hafa ny atao anatiko fa maherihery kokoa fa za tena hafa amin'ny olona rehetrarehetra lasa mireharenao raha vao zay aza miseho azy hoe za tena mavita fa lazao mihitsy hoe za tsy mavita fa za miankina amin' Jesosy mila toizana ohatr'izay za miankina amin' Jesosy fa tsy hoe za tsy mavita dia tapitra eo raha vao tapitra treo dia le sentiment ny enonao le sentiment ny enonao dia anaonao foana ianao andao nge tsika tena andao raisitsika amin'izay le verset andao raisitsika amin'izay le verset dia eo azontsika le izy andao raisitsika ny Jaona toko 5:20 ahitantsika mahasamihafa izy ny fandehan-tantara Jaona toko 5:20 azafady Matthieu azafady Matthieu toko 5:20 Matthieu 16 vakitsika ny 5:20 ty tantara ty le ozy Jesosy hoe ataony olona hoiza moa za dia samy namaly teo hoe Eli Jeremia anankiray ampaminany dia amin'ny 5:20 hoy Jesosy fa ianareo kosa manao ahy hoiza ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Bar-Jona fa tsy nofamandrano no naneo anao izany fa ndraiky izay any an-danitra dingantsika kely 9:20 hatramin'izany no vao notorian' Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hiakany Jerosalema izy ka ampijalian'ny olona sy ny loham-pisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo ary Petera nanohy anazy hitan'ilona kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao izany tompoko tsy ho aminao tokoa izany fa izy niodina kely ka niteny tamin'ny Petera hoe makanisa tyvoaka ianao ry Satana fa tafotoana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany toy izantsika amin'ny 20 ty fa inona no moa sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho an'ny takalo ny ainy aloha ajantsika treo iverenantsika leto ambony aloha fa ianareo manao ahoiza ozy izy iny Petera to dia nitsangana ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona namaly Jesosy sambatra ianao ry Simona fa tsy nofamandrà no nanehonao an'izany fa miraiko izay any an-danitra ianao zany raha mino an'i Kristy raha nahavoarain'ny fitiavan'i Jesosy ankehitriny dia tsy sentiment anao akory na tonga anao na tsapan'izany rehefa le vao eo mihitsy kelikely teo mihitsy nisy baka dia amin'ireo fotoandreny matetika mandeha foana le film Jesosy le nampijaliana le Passion du Christ taty aoriana le izy ohatran'ny hoe mifafahan zareo le tena fampijalianan' Jesosy fa hoe mavesatra loatra ny film Jesosy taty aoriana zany fa le taloha le izy tena naseho teo mihitsy fampijaliana rehetrarehetra dia misy fotoantsika tamin'ireo fotoandreny za tanatin'izay nijery an'ireny mbola kely dia tena hoe ndre mampalahelo fa maninona zany izy io natao an'izao ozy ako mantsy amamanay dia hitondra fahotantsika dia tamin'izany moa mbola tsy azoko le izy fa dia ndry mampalahelo dia misy olona tena mitomany tena hoe ay zao nahazo an' Jesosy zany zao zany le izy zao zany zavatra nisy tao misy amin'ireny olona ireny tena naharay dia mitomany izy tsapany mihitsy hoe tena ho anazy
ny aina an' Jesosy andreny zavatra rehefa misy olona sentiment any anatiny amin'ny fotsiny le izy dia rehefa aveo votsitra ihany iny zavatra iny. Rehefa aveo tsy tadidi tsony mila jerena indray le film vao mino aloha jerena indray aiza indray moa le film iny fa le taty aoriana tsisy an'le fampijaliana tsony fa ohatrany velesina kely intelo fotsiny dia izay miala. Tsisy maratra, tsisy rovotra, tsisy nina fa Jesosy tena potipotika tsisy nahafantarana azy tsony natao azy ho atsika sy anao. Ho atsika nanaovana an'izany zavatra izany. Dia ho an'le olona ilay resaka sentiment fotsiny ny raha tao amin'i Jesosy tao dia tsy haharitra izy ao amin'i Jesosy. Tsy maharitra izy fa taitaitra fotsiny ohatra ny sentiment rehetrarehetra tsika nge misy zavatra tiatsika be dia amin'ny voalohany iny tsara be foana na telefona io na ino io izay zavatra nananao. Fa rehefa mandeha fotoana tsy tianao tsony iny. Rehefa misy zavatra metimety amintsika ny amin'ilay izy dia tiatsika ilay izy. Tena tiako be ty zavatra ty za te hanana an'iny amin'ny voalohany io voafafa foana mba hadio tsara ny écran io. Fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy dia tena izay tsony fa efa mahita hafa indray fa mivoaka hono ilay ohatr'izao dia tsy maninona tsony tiana simba ary. Vadivadika ohatran'izay tsika ny anatintsika any dia izay raha teo no mahatonga an'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny sentiment fitiavan'Andriamanitra. Fa raha mandeha arak'izay fitiavan'Andriamanitra vao manota kely ianao dia very indray. Azontsika ve ilay izy hoe tsy sentiment no fitiavan'Andriamanitra satria sentiment tsy maharitra. Raha izay ny lalana nandehanan'Andriamanitra dia vao manota ianao dia reto olombelona reto very indray aloha. Dia sentiment mantsy indray miverina indray tena ohatrany lasa tiako indray ilay zavatra iny fa nisy ohatrany nampirisika indray atary hoe ohatrany tsara ihany hono kay iny tôbily iny. Ohatrany tiako indray. Dia raha ilaza indray Jesosy hoe mahafinaritra ihany nge Jehova iny mpanompo iny fa mba sendra latsaka izy tamin'iny dia tiako indray izy izany. Nampilasin'Andriamanitra ary tena ambany be raha ohatr'izay fieritreretantsika anazy. Fa fitiavan'Andriamanitra tsy miankina amin'izany zavatra izany. Fa tena tonga dia rehefa tiany ianao dia tiany. Na ahoana ianao na ahoana. Rehefa nisafidiana ianao dia nisafidiana. Na hanao inona ianao na tsy hanao inona ianao. Tonga dia rehefa voafidina ianao dia izay. Fitiavana agapeny an'Andriamanitra fa tsy sentiment malefaka kely an'olombelona. Ary eto amin'izay ny rahalahy Petera. Tonga dia fantatra Jesosy tanteraka hoe tsy ilay taitaitra ty fa tena ilay Andriamanitra mihitsy naneho azy tao anatiny nahafantaran'i Petera hoe ianao i Jesosy. Ohatra antsika rehefa narain'i Jesosy dia fantatsika tena Jesosy ilay namonjy. Tena Jesosy namonjy anahy fa ny masina nampiteny anao an'iny fa tsy hoe satria izay ny tenenin'ilay mpitory tary hoe Jesosy hono raha mbola izay mahatonga anao resy lahatra amin'i Jesosy dia mbola sentiment ihany izay zavatra izay, mbola fihevitry ny nofo izay zavatra izay. Fa rehefa renao any anatinao mihitsy hoe tena Jesosy ilay izy niza ny teny anahy Jesosy na iza tsy ny teny asa mifanamasina izany zavatra izany. Eo izany eo amin'ny fotoana io Petera namaly hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tena tonga dia tsy sentiment io fa tena asa mifanatany anatiny. Eo ny eo ihany 9:20, 9:20, 10, 2:3, vita ny 9:3 niditra fa amin'ny 2:20. Teo Petera dia efa mivadika sahady. Tsy hoe mivadika any amin'ny famonjena fa mivadika any amin'ny zavatra enony ao anatiny. Rehefa nilaza Jesosy hoe tsy maintsy ho ampijaliana hoentiny amin'ny olona ho vonoina dia tsy nenony ilay fahatelo hoe hatsangana amin'ny andro fahatelo. Tsy nenony tsony iny. Fa ilay hoe Jesosy ho ampijaliana namanay be ty Jesosy ty. Sanatria aminao izany. Ianao izany ao anatinao amin'io mety efa hoe mba falifaly hoe za ty efa voalaza hoe Andriamanitra naneho an'izany tao anatinao dia aizy mbola Andriamanitra koa maneho anahy izany atao anatiko hoe sanatria aminao izany Jesosy tsy azo vonoina izany ianao fa arovako ianao. Kivy be Jesosy nijery anazy. Kivy Jesosy. Ary tsy nihaino an'ilay izy. Afaka raha ohatra koa Jesosy ka sentimental atao anatin'ilay izy dia hoe ndry malahelo anahy Petera. Ndry allo ary allo fa mampalahelo zareo raha lasa dia mety kivy reo sao dia tsy hino anahy indray reo fa eny ary arovy ary raha ohatra ka any arovy raha resaka sentiment nitondran'i Jesosy ny fiainany teto dia izay ny zavatra nisy. Dia ina zavatra aseho tsy tanteraka ny antony nahatongavan'i Jesosy teto. Liverina amin'ilay tantara anankiray tsika eo amin'ny jaona toko 12 ngamba misy ny tantaran'i Lazarosy dia ilay tadidinareo ilay hoe marary ilay tianao. Dia azonareo tsy nitsina mihitsy Jesosy satria tsy mandeha par sentiment izy ao anatiny izany ve mampalahelo izany sao dia maty eo izy ndao tsika ho any za efa mpanasitrana raha teo. Fa ina zatra nataony ndao tsika hijanona eto mandritry ny 2 andro izy efa misy olona marary ary
tsy taitra mihitsy ny ao anatin'i Jesosy. Misy fotoana tsika fa inona ary zany zavatra ataon'i Jesosy zany? Malaza be fitiavana izy a, fa raha tsy vaky koa enjana be. Amin'ny fotoana inona ny anaovana zany zavatra any, dia rehefa mijery andreny koa tsika indraindray dia ozy izy tsika hoe lasa tsy vaky loninina intsony tsika. Misy fotoana tsika tena mety rehefa misy manaraka miantso anao ny olona, fantatry ny olona ianao hoe ianao manana finoana. Tsika nge misy mahita hoe iny mpivavaka be. Aloha izy mba hatsona mba hitondram-bavaka anay. Atson'olona ohatran'izany ianao dia nohatran'i Jesosy aloha zaho hijanona 2 andro. Zay no nataon'i Jesosy dia arahantsika tsy izay ilay zavatra misy. Fa rehefa tohizanao mamaky an'iny Jaona 12 iny dia hoy Jesosy rehefa maty mihitsy avy eo i Lazarosy hoe faly anoho ny aminareo izy satria manino. Nisy planina n'Andriamanitra tao, tsy maintsy atao maty mihitsy aloha Lazarosy mba ahitan'ireo hoe manangana maty, efa anepasana, efa nilevina 4 andro ny olona rehetrarehetra. Raha ohatra Jesosy ka tonga dia nandeha tany aloha be dia tsy maty dia tsy nahita an'ilay hoe Jesosy manangana maty ireo olona ireo. Hitanareo, misy planina ohatran'izay ny planina n'Andriamanitra. Raha vao mandeha amin'ny sentiment, tsy tanteraka ny planin'Andriamanitra. Raha vao mandeha amin'ny sentiment dia mivily lalana isika, dia avy eo tsika manontany tena hoe fa aiza ary zany fiainako izany? Efa misy lalana mazava omenanao, eno ny fanahy masina. Rehefa meno ny fanahy masina ianao, fanahy masina tsy misy sentiment. Rehefa malahelohelo ianao hoe ahoana ny anaovako an'ity, dia aza mandray décision fa andraso mihitsy alohan'ny tompo. Fa raha mandray décision ao anatin'ny fahatezerana, ao anatin'ny alahelo ianao, to dia minoana fa diso ny décision-nao. To dia diso. Satria tsika mantsy mieritreritra hoe tsy mety diso ny décision, mety diso io ka. Mety diso lalana ianao. Fa fotsiny ao anatin'izay Jesosy afaka mandray antsika avy any indray. Fa tsy hoe entintsika kalalahana koa zay mandray ihany Jesosy, fa aloha to dia raisina ny décision aloha rangahy. Fa mila miandry an' Jesosy ianao mba tsy ho diso. Ny olona atao raha teto ianao Jesosy dia tsy maty izy io. Jesosy zay ny anatiny ihany tena mety hoe marary ilay tianao dia izy tsy mety aminazy amin'ny fomba firesaka izany fa ho vao kely aloha. Nefa fantako ihany koa fa tsy maintsy ho faty io. Raha ohatra anazy zany Jesosy izy zany mety kalma be fa za mety mbola afaka 4 andro mihitsy aho andala aloha mandeha. Fa izy mety hoe mba matimatitra tsara zany dia kalma tsara izy milaza an'ilay izy hoe tsy mivaliana akory ilay olona kay fa ozy izy hoe ndao aloha tsika hijanona 2 andro eto. Dia mijanona eo. Mbola resakafa indray ny resahany avy eo zay vao tonga tany izy, zay vao natsanga ny maty dia rehefa vitsy zay dia nino azy ireo olona hoe izy tokoa ilay Mesia. Tsy hatsangatsangana amin'izao fotsiny koa ilay maty fa misy tanjona tia natongavanao. Planina n'Andriamanitra zany misy tia natongavana. Raha ianao te hiaraka amin'Andriamanitra, aza mandeha amin'ny sentiment ray. Ahafahanao tonga amin'ny sitrapon'Andriamanitra, isika te hanao ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro eo. Aoka ianao hiandry ny feo an'Andriamanitra dia fantatrao fa natsoina ao amin'ity zavatra ity ianao. Misy manelingelina tampika eny ampovoany eny. Kitika anao amin'ilay sentiment aza makany fa zao ato ary ohatran'izao. Sentiment ve zany Jesosy resao amin'ny mihitsy. Le manampina ny lalana tsy afahako tonga any amin'ilay fahatsarana ve ity zavatra ity. Zay mantsy nataon'i Petera teto. Tonga dia laza izy sentiment. Boboka be any amin'ny tsy tokony ho izy. Fa hoana ianao no vonoan'ireo? Ianao olona tiana be mahafinaritra be io. Iza tsony ny anasitrana anay sy ahitana mirakly isan'andro eto fa tsy vonoan'ireo zany ianao. Tezitra Jesosy. Voaka ianao ry Satana hozy izy dia mieritreritsika hoe devoly no niteny. Devoly mikitika an'ilay sentiment anao. Tonga anao hiteny. Devoly mikitika ny tao anatin'ny Eva. Ho any io fa tsy maninona zany. Reny zao ilay ninana. Nisy planin'Andriamanitra atao tsy haintsika izay tena toy ihany tian'Andriamanitra natongavana tao raha tsy ninana mihitsy izy ireo. Fa nanaraka sentiment dia mively lalana. Dia lasa tonga aty amintsika ohatran'izao ilay izy. Iainantsika ohatran'izao. Fa Andriamanitra fitiavana, tsy mandeha par sentiment. Sentiment tsy hananan'Andriamanitra anankiray koa afaka anteny izy hoe tezitra fotsiny ato dia maty daholo nareo tsisy famonjena. Zany koa nge sentiment fa tsy nataon'Andriamanitra. Sentiment koa fahatezerana. Fa indraindray ho azy teny izay hoe indraindray ilay mitomany foana ihany hoe be sentiment be koa ty raha namana ity. Fa lenao mora tezitra io. Koa misy zavatra kely dia tezitra. Vao ataon'olona zao dia tezitra lava eo. Mila isoronao any anatinao zany zavatra zany. Raha ianao zanak'Andriamanitra, tsisy mandehandeha ho azy ny fiainanao, misy dikany daholo, hatramin'ny pitsipitsy indrindra, hatramin'ny lehibe indrindra izay misy amin'ny fiainanao. Ka aoka ianao atoko foana fotsiny isan'andro hoe izao mahazo anazy zao mety hitomany ahy eto. Fa za Jesosy atoky anao foana. Za hiaraka aminao foana fa misy antony daholo izao rehetrarehetra izao mety ho hita amin'ny masoko hoe io ilay antony, mety tsy ho hitako.
fa raha zay fotsiny sitraponao mety anavotana olany dia zay zany tsy maninona ka moa voatery fatatsika daholo zavadrehetra zay zavatra koa mandreraka atsika ndraiky mila atao fatako mihitsy hoe inona le izy firy-taona tio ariana mbola zao foana ihany ny fiainanay fa ahoana Jesosy tsy mba hitanao ve zany tady dio iny mbola nijanona 2 andro iny izy rehefa manao an'izay ianao ary fanampiny matoa izy tsy manova ninina amin'ny zavatra iny tsy problème zany mahazo anao eo fa misy zavatra tiany atongavanao amin'ny alalany ianao mandalo an'io mety tsy 2 andro le izy fa mety ho 10 taona mety mihoatra an'izay mbola vitanao hoe miaraka aminy anatin'izany ay vitanao amen zany ny afitantsika an'le izy noho n'ilay fanahy nomeny atsika lay fanahy tsy manana sentiment lay fanahy ahoana moa zany ahoana miteny an'izany amin'ny teny gasy lay fanahy serein tsara zany hoe lucide tsara zany izy miatrika amin'ny fiainana isan'andro fa tsy taitairin'olona ry dia miova io koa mantsy sentiment iainantsika tsy kristianina tsontsika ny ivelany noho ny ataon'ny mpiara-miasa voakitika indray ilay sentiment ny ataon'ny mpiray tanàna mizatra tia ny tompo atao aminao nefa mpiray tanàna mikitikitika amin'ny fiainanao iny iny mifosafosa ao tanàna iny mandoro zavatra io akaiky anareo dia lasa aminareo daholo ny setrika iny dia tenenina dia tsy manaraka mihitsy fa toa aiza zany reto izy hoe arinany am'zordira tsy zakanay nandray misy an'le manina bafla ngeza be reny eo dia isaky ny andro fety ianao tsy mahazo mijanonao ao an-trano paka pentecote farantaona amaty eo ny sofinao fa maninona ny eto Jesosy mipetraka mety hoeranafy izahay fa maninona an'izao fa maninona an'izao mijaly be zahay tena marary mihitsy nyfoko tena mafy be le sentimentanao anatin'le izy tena zao mihitsy ve Jesosy ie tena ino mihitsy ianao ve tsy mahita hoe an Jesosy rehefa amin'ny fiainantsika misy zavatra oatra ny azontsika facilement zany hoe oay zaho dia nazo an'ity tampoka teo ndraindray le izy tsy nangatahana ndraindray le izy tsy nyresana dia aritanao ary tena niasa tamiko ity zavatra ity fa misy zavatra angatahantsika tsy mety tonga mihitsy tsy voatery hoe rendrarendra foana le izy fa etretsika tena ilaina kosa ity fa tsy azo le izy ina dikan'izany tsy ilainao iny ny sentimentanao fotsiny tao hoe tena rehefa ino mihitsy dia mety be ity zavatra ity tsy izay ozy izy Jesosy eny tsara be le hevitra fa tsy izay aloha ny androany tsy izay aloha ny ilain'si androany tsy izay aloha ny ilainareo androany fa mila zatra miaraka amin'Andriamanitra rehefa miaraka aminy ianao rehefa azonao hoe ohatr'izay ny fonctionnement an'Andriamanitra tsy mandeha par sentiment izy fa mandeha amin'ny fahamarinana izay marina rehetrarehetra dia ataony dia tsy ho diso lalana mandrakizay zany ianao milaza hoe mety ve ty ataoko ty tsy mety ve zao zavatra ataoko izao miandrasan'ny tompo aza maikamaika sentiment antsika mitondra antsika anao zavatra maikamaika izay mantsy indraindray hoe aka tena zao ndraindray tsika ohatra hoe misy olona ny soloko ohatra zany ty zany tantara tena nisy dia ohatra hoe le olona lehibe reny zany rehefa mitomany izy dia osika tena nitomany mihitsy dadabe tao zany hoe grave be zany le zavatra satria nitomany dadabe no le zatra tena nitomany mihitsy izy to dia zany ndre dao ary izy atao an'izao efa alendao ary izy atao an'izao amin'ny hoe efa zatra manaonao foana efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsony fa amintsika rehefa tena nitomany mihitsy izy ny teny an'le izy tao rehefa dia tsy mba misy fo mitempo ve nareo mba hiantra anazy fa tsy izay le izy rehefa renao hoe tsy izay aloha le izy dia miala tsiny an'izy ho tezitra n'izy ho faly ary Jesosy tena nanao an'izany iry Paoly nanao an'izany zavatra zany rehefa niteny Paoly hoe efa voarainy Paoly hoe rehefa hiala eo izy dia isy hitondra fampianaran-diso eo amin'ilay zavatra nataony eo amin'ilay zavatra efa naoriny raha misy sentiment be nge any anatiny hoe tsy mavita tsony a Jesosy ahoana ary zany zavatra zany fanampiny ho an'ny Roma izy vaky sambo intelo fa inona ary ty Jesosy zany tsy mahay milomano mety mahay milomano izy ka fa hoe za ve mangatsika be le ranomasina fijaliana foana netsika ny sentiment ny Paoly ndray andro ahoana ozy izy esory amiko ty tsilo ty dia navaly teny Jesosy ao ary esoroka zay ve nyteneniny ampianao fahasoavako izy mbola mitovy an'le mijanona 2 andro ihany zany valy teny zany ndraindray ohatra hoe ahoana ary zany ampianao fahasoavako fa iny rehefa miresaka izy ka hainao mandray an'le izy dia misy fiainana ao anatinao ampy anaty koa ny fahasoavanao izy izy dia tena sitrako reharehako indray ny alemy tahaka izao mba hipotrany ny heriko ny herinao amin'ny alalako
hitanao ohatra zay le izy rehefa fara ohatra zany hoe eny fatako nge zay mantsy le ataontsika fatako nge fa za ambany fahasoavany fatako nge fa za tsy ho tsaraina ntsony fanahy izany ary le zavatra ato Jesosy ahoana ty problème manay ty ahoana foana ty izay tsy mahita an'izao tsy mahita an'izao tsy manana an'izao dao hitaritsika kely ihany ahoana foana ty reto olona reto tamin'ny anina tondra teo zay nanana fiainana oatra an'izao dia izao nisy fotoana kely ihany nantarika dia tena rodana tanteraka amin'ny fiainanay dia fa ahoana ary zany Jesosy tsy mba hitanao hoe mijaly ny firenenay za tena milaza aminao fa tamin'ny fotoana rehefa tena sahirana io firenena io maro ny olona voavonjy maro ny olona tafody eo amin'i Jesosy afaka manana fijery tahaka an'Andriamanitra ohatr'izay ve ianao mba tsy hisisika foana amin'izay tiatianao hoe zao rangaha mety ary le mety amin'iny tsy resaka amin'ny fivavahana akory le izy fa amin'le fiainana andavanandro satria ny sentiment aminao le fiainana andavanandro ny hitan'izy io raha tena tsorana aminao fihevitry ny nofy io sentiment io isika mila mijery an'le izy mila jerentsika le izy fa tsy hanao tahaka amin'ny Paoly ohatran'izao Jesosy hoe dia efa milaza fahatsangana amin'ny andro fahatelo raha zay izy za amin'izao mba nafantatra an'le izy moa zany fa nitovy amin'ny any ara tamin'io ahoana tsara zany nitsangana amin'ny andro fahatelo zany aloha aza vao tsy azoko tsara zay avo hiteny an'le toyany dia rehefa azo le izy ay oke ary tsy maneno aloha finozareo zany ianao dia majerena fa tsy nihainao an'izay akory izy fa le izy hoe tena mampalahelo be zao mihitsy ve hainao ve ataon'ireo an'izany tsy manaiky tsy mety zany zavatra zany ho ajaniko nefa ny inona ao amin'iny mihitsy nefa namonjena antsika rehetrarehetra enina ipetera ary ao amin'io ny avovonjy azy fa maninona rehefa entin'ny sentiment ahy ianao vily lalana tena ny hery ao anatin'i Jesosy maninao hery ao anatin'i Jesosy maharitra amintsika io tena zavatra lehibe fantatsika fa maharitra izy fa aoka tsy hanararoatra marina ny teny izy hoe ao ivohako ianao ry Satana fa tafotonana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra fa izay an'olona io Andriamanitra io manana planina goavana io amin'ny fiainanao raha ianao le vonjeny afahanao tafiditra tsara ao anatin'le planinany aza mihaino ny sentiment anao zay jerentsika dia mampalahelo sy mahafinaritra daholo dia mampite hijanona eto na mampite hamony tena zay le izy reo hoe hamony tena mihitsy zao foana ve zatra hiainana na hoe mahafinaritra be zany fiainako izany za te hijanona eto fa rehefa tena feno fanao anatinao tsara fifandraisana sy misotra ao amin'ny tompo foana ianao hitanao hoe makary lalan'Andriamanitra zany tsy any amin'izany eritreretiko izany dia hitentsika hoe ay dia Jesosy ve zany tena Andriamanitra ve zany tena ampijaly antsika foana zavatra mafy be foana ve zany no ataony iainantsika isan'andro zany dia tena hoe to dia tsy sentiment mihitsy nefa Andriamanitra zay nge mba manana sentiment koa atao anatinay aza adino raha lasy ranabafy fa tsy ame zavatra tsy ho zakantsika Andriamanitra le mahazo anao eo zakanao eo eny tsy zakanao moa zany le izy fa zakan'le fanao anatinao mba hampatonga anao hiankina amin'ny foana isan'andro zakanao eo fa misy taontsika le mamoy fo ireny tsy miankina amin'ilay fanahintsika amin'ireny fa miankina amin'ilay sentiment hoe tena efa ela ihany ny aretana tamin'i Jesosy fa izy ity moa efa tsy mety very ihany no famonjena fa oka izay mihitsy aloha misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana aminao fa raha zay ny henonao dia mivily lalana ianao tsy ho tonga ao amin'ilay izy mihitsy maro amintsika manompo amin'ny sentiment fotsiny mety tsy tsika eto ilay izy fa mety olona mety mijery an'izao video zao tato foana zay mivavaka hatramin'izay nefa tsy misy sakafom-panahy voarainao tsy ahafahanao mitombo dia mijanonao ianao isan'andro mijanonao anao mandavataona efa tsy zavatra voaray fa hoe itsy ny fasan'ny dadabe anay ao avelany ao izy nanao an'ity fiangonana ity dia izay hijanona eto satria izy nanangana an'io izy nareo mixiste ve zany fasana ao avelany fiangonana zany dia le hoe le nanangana azy tena misy zany marobe ny ohatran'izany dia zany miazana ny olona anankiray dia tsy mety tonga amin'ny fataterahana izay ny tsy tompo azy izy satria izy mijanona ao amin'ny fihevitry ny nofo ao amin'ny resaka sentiment foana tomany foana mampalahelo be le ohatr'izao ka Jesosy zany dia tsy mba misy paozy mihitsy ve ato aminao nisy fotoana indray andro zay zany nandeha tany Tomasina dia
dia any moa ilay tonga maraina dia mody ny riva dia lady any pitson'io tato nitory teto alahady dia teny an-dalana zany ny fanao amin'ireny zany to dia rehefa ilay mody miala amin'ny enina riva any to dia matory aingana satria mbola ifo maraina indray akaty tena tsy nahita tory mihitsy atao anaty bus nandro tonga tativa ilay sezako tao koa ilay fasina tongotra ohatran'ny pointe ohatr' zao dia tsy mety mihitsy ilay tongotra dia vao tsy alaiza ilay tongotra dia tsy nahita tory jereko mbola misy 240 andriamanitra ahoana ty nandeha tonga 130 mbola tsy natory ihany le kilomètre tongavana aty zany tonga 50 mbola tsy natory ihany tena zay hoe tena Jesosy azange mbola andeha hivavaka rehefa avy eo za amin'ny efa vizaka be tena Jesosy mbola hitory teny mbola hitendry aloha dia zay vao hitory teny rehefa avy eo tena mba hampatory ho Jesosy tena rehefa manomboka reraka ianao zay ny teneniko anao hoe za tsy mafy be tsy hoe za mahavita tsy mihaino anio fa tena rena ohatr'izay mihitsy le sentiment any anatino any tena ohatrany hoe malahelo anao zany ianao izy zavatra iny tena fandrika be alohan'ny anizako an'izay tantara zay rehefa tonga amin'izay feo zay ianao hoe malahelo anao mila tonga saina ianao fa tena mitondra olana be zay zavatra zay fa za tena mitenao tsisy mampalahelo zany tsony ny olona navoray an Jesosy rehefa tonga amin'io hoe tena zao nataony alina anaty tena zao ny ainako niarany totona daholo le olana dia ny anatiny hoany vavantsika tsy miteny fa amin'le manginginy iny dia tena hoe tena mampalahelo be ako tena zao ny zavatra mahazo anahy tena aza manaiky tonga eo amin'izay etapy zay fa rehefa tonga eo amin'izay ianao tonga dia miresa amin' Jesosy aingana fa mora kely ny ampidirany dia volony zanatsipika any anatinao anaovanao anaonao foana tena mora kely aza mieritreritra ianao za manana fanahy tsy tratran'izany fa raha tsy miambina ianao tratran'izany ianao fa misy mihitsy zany fotoana zany tena ohatrany hoe malahelo anao zany ianao tena tsy amela eloko nizaniza zany mihitsy aloha ianao ary mavesatra be any anatinao any za efa zao ny problemako mbola manontanytany any iny savavy ianao io efa hoe tsy savaka efa zao poziko zao sengama tsy ampy fiainam-bavaka ka le fotoana mihitsy koa tsisy fo mavesatra ve avita fiainam-bavaka efa manomboka enonao be le fihevitry nofa ao anatinao ao dia mavesatra ianao anatinao aza mety tonga amin'ny situation iny hoe malahelo anao zany ianao to dia teny eny hoe za tsy mampalahelo zany satria misy Jesosy ao anatiko nisy mividy fahotako ary lafo vidy ny vidianany anahy tsy mampalahelo zany tsony fa ny olona tsy manana an Jesosy ny mampalahelo na ananany ary zao rehetrarehetra zao izy mampalahelo indrindra fa za isan'ireo sambatra indrindra fa manana an Jesosy ao anatiko dia to izako le tantara rehefa tena reradreraka atao anatin'le izy tena Jesosy tena vizaka be ahoana tsony mbola hitoriko ara-pitso zany fa tsy natory mihitsy tonga tany an-trano avy eo mbola miala bus dia avy eo mandeha bus indray aloha mody any Ambotra Raba zay vao naka aty tonga taty dia nalefa nitory teny dia vita le izy dia nandefa message ny olona tany Tomasina hoe gaga be mbola sehaniko nitory nefa seva taty dia gaga koa avy eo hoe ary to vita marina le izy ohatra ny nandeha ho azy fotsiny dia nisy fotoana nijereko kely tao amin'ny YouTube atao le tory teny tamin'izany gaga be mbola eo amin'ny 45 minutes ihany zany tamin'efa ndrindra ataoko fohy kely zany ataoko fohy kely fa tena vizaka fa rehefa tena tonga teto mihitsy dia za hoe ampiasao araka izay tiavanao azy Jesosy ary nitory teny noetiko tamin'izay tsy haiko raha nisy natadidy loha za hoe ohatrany hoe tia hoa le azavana dia makeo fotsiny ianao dia tariha amin'ny fanahy tsy tadidiko tsara le resaka tamin'izay fa nijery le vidéo tato ato dia tadidiko le izy tamin'iny fotoana iny dia io zay hoe za hitory an'izany efa za tsy hoentin'le fanahy akory hoe amboariko ny anahy vao tonga ao dia tonga dia nampiariko le izy tamin'iny fotoana iny hoe tena hoe tarito araka izay tiavanao azy fa raha ny saiko fotsiny ianoko tsy manenina koa nge na 20 minutes eo ary dia samy miala dia mody dia matory fa zay le iny zay le mampivily zay mivily lalana raha manaraka an'izay feo zay fa tena taty anatiko hoe oeto a Jesosy reraka fa oeto a Jesosy ho amin'izao mihitsy koa nge na nylora teny fa tsy amin'ilay zavatra maivamaivany meo an'ilay tsotsotra reny foana ihany tsy izay le izy rehefa iaraka amin'i Jesosy rehefa mino an'izany mantsika dia hoe raha manana sentiment zany Jesosy dia hoe aloha izy aloha mba hampatoriana moa tsy hain'i Jesosy hoe mampatory anahy na dia toerana inconfortable ary ny toerana nitoerako ahoana ny tsy haizany an'izany ainy zany fa tena nataony ainako mihitsy le izy hoe zao ry tsy sentiment ty fa za ampiseho zavatra mahagaga mety tsy ho anareo le izy fa ho anahy manokana tamin'iny tena reko hoe mijery ahoana navitako an'ity zavatra ty na mpoziko ny tory ty ary ahoana mitsika izy be ohatran'ireny iny ireny ahoana ary zany zavatra zany
tena hoe nahita ny asan' Jesosy atao anatin'ilay izy ary tsy te hiverina amin'iny toe-tsaina intsony afa tena namarary be ary a Jesosy raha mbola afaka mandeha ny tongotra ndahotsika mandeha foana. Hitanao fa misy zavatra tia ny tompo ampianarina foana ao anatin'ireny zavatra ireny raha mihaino ny feo antsika hoe misintona be ilay tonga dia hiabandona fa za tsy anaiky. Tsy haiko hoe hoentinao aiza fa za tsy anaiky, za hiaraka aminao Jesosy. Mila zay ny toe-ponao fa aza inona io sentiment mamono antsika isan'andro eo. Manjary lalovin'olona amin'ny sentiment io koa ianao. Taratasy kely hoe ina moa? Ka le zanako anio mianatra any andafy izy dia mila niny taratasy iny zay. Andre ay ve tsy maninona re. Le za ny alako teo amin'io zavatra hoe nambana azareo basy mihitsy dia tsy maintsy nametra-pialana. Andre ay ve mampalahelo. Lalaloviny olona amin'ny sentiment tsika fa tsika manaiky fotsiny zavatra misy. Andriamanitra mitondra ny fiainantsika. Zavatra fiainantsika koa nge natao ke resaka zavatra ohatra hoe politika eto Madagasikara eritreretinao hoe mety hoe tsy mivavaka ohatra izay mpitondra teo dia hoe tsisy idirana, misy idirana io ka ho anao ny anaovany andreny zavatra ireny hampatonga anao iorina foana ao aminy, ankina foana ao aminy. Afaka misaotra ny tompontsika tsy any amin'ny toerana milamina be misy anao fa mety tsy ohatr'izao nge finoanao e. Zay mahatonga antsika niza eo ary zay nitenenan'ny ry Paoly sy ry Petera hoe manekeny mpanjaka fa misy antony ao. Aza hoentin'ny sentiment nareo hoe io fa nanao an'izao, fa nanao an'izao, zay nataon'io an'izao, na mety fianakavianao ilay izy, zay nataon'ireo an'izao tsy mitory zay raha vao reo. Tsy mitory amin'ny fianakaviany zay fa zao tsara mihitsy nataon'ireo. Tsy izany ilay izy. Aza ienoana io sentiment mampanaonao foana anao io. Aza ienoana io mampanaonao foana atsika io. Fa averiko, tsy misy diso ny fitondran'Andriamanitra raha ianao zanak'Andriamanitra. Misy taontsika miteny hoe ampio mba hankasitraka amin'ny fitondranao Jesosy. Fa tsy haiko ilay izy. Ny afanao mahay an'ilay izy tsy mandeha amin'ny sentiment fotsiny. Vao mipoitra ny zavatra anankiray, misaotra Jesosy misy antony ity zavatra ity. Fa tsy hoe fa ahoana indray ary ity Jesosy hitanareo izay ondotry ny negatif zay tsisy an'izany eo amin'ny fanahy reto Tsisy an'izany eo amin'ny Jesosy hoe zao indray ity zavatra ity tsy misy. Tsisy zavatra tonga ho azy zany eo amin'ny fiainanao. Afaka reraka aloha ianao 2-3 minitra na 2 andro ary fa rehefa avy eo verenao amin'ny Jesosy. Afaka in'izay ny fon'ilay nofo mbola eto amiko Bon, aloha amin'izay ianao fanamasina. Aloha za mety angatsiatsika kely eto aloha za 2 minitra 3 minitra. Azo atao zany fa sao dia mafy be tsy mety zany. Sorinainga tsy mety zany malahelohelo zany. Tsy izay ilay izy fa arao fotsiny aloha zay zany avoaka eo daholo izay menimenina ny anaty ihany. Afaka izay menimenina tsy mandray décision anatin'izay fa menimenao anatinao fotsiny reto zany atao an'izao foana fa nefa zareo zany tsy mba tonga saina mihitsy fa za foana zany miafy anatin'ilay dia zao zany. Dia ahoana indray dia mbola rapitro zao dia mbola za ihany zao ny andrasan'ireo amin'ilay ohatr'izao dia za foana zany. Ataovy aloha iny fa aza mandray décision fa rehefa avy eo miverena amin'ny Jesosy fa Jesosy inona ny sitraponao nefa. Inona ny tianao ataoko meo hery vaovao indray hiatrehako an'izany zavatra izany. Za tsy te ho diso lalana Jesosy miaraka aminao. Raha vao mihaino n'io sentiment atao anatiko mampalahelo za mampalahelo ihany na mahafinaritra ihany. Dia mivily lalana foana tsika amin'izay alehantsika. Lasa ry indray aloha. Dia hamahany indray Jesosy avy verena ty ve tsy an'ilay izy. Vily ary indray rehefa efa mahitsy fotsiny lalana. Miandry an'i Jesosy tsika nge tena hoe tsisy zavatra sarotra be. Fa ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny raha mpivavaka marina amiko izy Andriamanitra dia hoy Jesosy dia hivavaka ao amin'ny fanahy sy ao amin'ny fahamarinana amin'ny fotoana rehetra ianao mivavaka amin'Andriamanitra. Tsy mila rehefa tonga any am-piangonana voareka hoe maka-ry marina kay ny tenin'i Jesosy fa naiza ianao afaka ny alala ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tena miandry azy. Rehefa tsy miandry azy ianao fa maika be hoe mandeha fotoana za efa zao hoe mbola tsy hanambady ihany fa ndao fa io misy dao. Diso. Za zany te hiteny an'izay mihitsy misy diso ny lalana le miaraka amin'i Jesosy le décision anao fa tsy hoe ny lalan'i Jesosy ny diso. Sao dia alay-panahy antsika hoe tsisy diso zany io fa izay ataoko mety daholo. Misy. Dikan'izay andraso tsara Jesosy, andraso ny fitondrany. Andraso ny fitondrany. Amen. Renao ve le sentiment any anatinao any indraindray? Misy le izy. Fa afaka resena tsara le izy. Afaka resena. Aza kitikitian'olona amin'io nareo zany tsy mba misy fo mitepo mihitsy nareo mpivavaka reto amin'ny zavatra ohatr'izao Misy ihany izay hoe fa afaka miatrika amin'ny tokony ho izy zay fa misy Jesosy mahery atao anatinay.
Mafava be loatra zany. Akazay marinako. Sady zany marina. Aza fenina le marina. Aza fenina ny zavatra iainanao, aza fenina ny zavatra ao anatinao ao. Zay le izy misy faranako amin'ity teny ity le izy tamin'ny fotoana natsapako an'io resaka sentiment io za mihitsy ny resako tamin'izany teny tamin'ny voaloha hoe misy olona rehefa mareny teny dia eo dia niova. Tamin'izany nahavoaray an'izay teny izay tena mbola tsy nirava koa ny fiangonana dia sitrana tamin'izay resaka izay satria za isan'ny tena lona tao anatin'io zavatra io taloha. Mora miraiki-po amin'ny zavatra rehetra. Hitanareo za zao raha manana telefona dia tena maharitra na ela be mihitsy. Fa tsy le nefa izy amin'izao efa hovain'zareo ny système hoe 5 taona ihany io amin'izay anao mividy vaovao foana. Le amin'izao zany tsy mety atao an'izany intsony. Raha manana zavatra kilalaoko ny bisikletako tamin'ny zanatao didipotra mbola lalaovan'izy rola reto mbola mandeha tsara, tsy simba, mafy be. Kilalaoko rehetra mbola lalaovan'izy rola reo hatramin'izao fa za tia miazona zavatra tsy mety simba zany. Dia rehefa simba le izy dia tena zareo manimba le izy. Tena marary be any anaty tena sombainy reto liza aveo rehetra fa hoentiko ahy zany reto zavatra reto moa zany. Ataoko iny reto zavatra reto moa zany. Dia lasa tsy nampanina anazy sombainy zareo sasany very any am-pianarana tsy nitovy aminary zareo mitandrina an'le izy. Dia tena navesatra tamiko. Fa ankoatran'izay tena hoe amin'ny fiainana andavanandro mihitsy za moa mora miraikitra amin'ny zavatra kely izay ny fiainako taloha. Fa tena sitra an'izay teny izay hoe aika Jesosy tsy ohatr' izany. Aika Andriamanitra tsy ohatr' izany. Ary izany rehetra izany ke na diso lalana na be dia be tamin'ny fiarahako tamin'ny tompo tany aloha tany. Mihaino ny sentiment ka mampalahelo koa sisy fa izao dahoare. Izao zany. Indraindray mety tena hiantrana izy fa ianao mila miandro amin'ny tompo hoe tompo mihitsy ny renao any anatinao hoe hiantrano ity olona ity. Rehefa tiany hiresaka aminao ny tompo mahavita miresaka aminao foana izy mba tsy hampadiso lalana anao fa aza mieritreritra hoe misy fotoana ange tsy heno mihitsy ilay izy. Heno foana io za tena miteny anao heno io. Henonao any anatinao ary amboariny daholo ny lalana rehetrarehetra tongavanao resaratra tena heno marina fa tena lasa nety ilay zavatra ohatran'izao dia ino fa tonga ao amin'ilay izy ako. Fa tonga dia sitrana. Fa misy teny anankiray izay rehefa mino ianao izy raha ianao tena mbola sahirana ao anatin'izay resaka izay mampatonga anao disodiso lalana kely amin'ny fiarahana amin'ny tompo afaka mino ianao miresaka amin'ny tenanao ianao hoe za efa tsy izany intsony ankehitriny. Za tsy olona sentimental intsony na dia izany ary ny fiainanao hatramin'izay niainanao tany. Afaka tsy ho izany intsony ianao ankehitriny raha mino ianao. Hoy izy Jesosy hoe raha misy finoana ohatra ny voatsinampy ao anatinareo dia afaka maka an'io tendrombohitra ianareo dia alefa any an-dranomasina. Dia za mieritreritra hoe loloha eny Majunga mihitsy dia amin'izay mba akaikikaiky. Fa alenao eto Antananarivo mihitsy io misy any rova io afaka terinao any Majunga. Sa any avaratra any lavidavitra. Raha misy finoana ao anatinao. Inona ny tenenina? Rehefa mino ianao. Za mantsy ohatry ny eritreretintsika impossible. Ohatranao mieritreritra impossible manala zavatra ratsy ao anatinao tena tiana tenena. Fa rehefa mino ianao, za tsy olona ohatr'izany intsony. Afaka io. Izay inonao fa ianao dia miova ny ao anatinao. Za tsy olona sentimental intsony. Za tsy olona voafatitra ity zavatra rehetra ity intsony ny fiainako. Rehefa mino an'izay ianao miteny anao miova ianao. Efa nomena finoana ianao ankehitriny. Izay mihitsy ny antony ino ohatra nomeny Jesosy iny hoe zavatra tena impossible izany tenen'i Jesosy izany satria misy zavatra impossible noho izany tenen'i Jesosy izany ve ao anatinao? Tsisy. Zaka an'ilay finoana ohatran'iny manala zavatra ao anatinao. Mba hahafahanao hanompo amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, tsy amin'ny tahotra. Tsy amin'ny alahelo hoe dia mivavaka moa izany na dia izao ary nataon'i Jesosy. Tsy izay. Fa tena amin'ny fifaliana ninona amin'izao Jesosy. Tiako ianao. Za hiaraka aminao foana. Amen. Andramo izay zavatra izay za efa nianatra. Rehefa inonao hoe izy ianao, fantatra hoe za tsy tokony hisy an'izany intsony atao anatiko. Za tsy tratra an'izao intsony mino aho fa efa nidivon'i Jesosy. Misy zavatra, misy fahazaran-dratsy, misy toetra ratsy, misy fombafomba ozy ianao tsy afaka mihitsy ngamba ity mandrakizay, afaka ireny zavatra ireny. Miaraka amin'ny fiainam-bavaka sy ny tariny izany izay teneniko izay to dia action pratique. Rehefa mino ianao fa ao aminao ilay izy manala an'izany zavatra satria ao Jesosy afaka io. Isika ny samy mijery hoe inona avy ny antsika ny anatintsika any fa tadidio izay rehefa mino ianao hoe izay ianao nomena anahy ny finoana hanala zavatra maro, hanala tendrombohitra tao anatiko, ho ariana any anaty ranomasina, vita izany.
mino ianao fa vita izany zavatra izany. Amenina. Dao tsika hitsangana, dao tsika hivavaka, dao tsika hiresaka amin'ny tompo ankehitriny. Misaotra anao ny amin'ny ilaza aminazy ianao misaotra anao ny amin'ny fitiavanao aloha fa tsy fitiavana maivana kely ary tsy fitiavana mivilivily. Fa fitiavana maharitra tsy sentiment ilay izy fa fitiavana ilay tena izy, ilay fitiavana agape tsy miandry na inona na inona, tsy tamin'ny alahelo no namonjenao fa tampitiavana tanteraka. Ary rehefa tahaka izany ianao Jesosy dia te hiaina an'izany a Jesosy. Resao amin'ny mihitsy izany ankehitriny izaho koa Jesosy. Manavesatra anaty ity foko ity. Isaky ny mihetsika dia malahelo, isaky ny mihetsika dia matahotra. Isaky ny mihetsika dia tsy saro-kenatra. Tsy te hiseho olona. Nefa zaho efa fahazavana hoe ankehitriny dia miafina foana. Dia lazao izy hoe saotra anao namonjy anahy dia ankehitriny hoe te anao sitraponao. Ingany mba tarity ny fitiavanao foana fa tsy ilay sentimentko. Mba tsy hisy diso ny fitondrako ny fiainako. Mba tsy hanota eo anatrehanao zahako hoe tsy manao ny sitraponao. Resao mihitsy hoe vonoa izay sentiment mitondra amin'ny faharatsiana atao anatiko Jesosy. Resao amin'ny mihitsy izany ankehitriny. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 sasany, ny talata amin'ny 12 sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.